ho antsika ireny rehetra vaovao be avy amin'ilay mpamokatra kosy tsara sy fampiasantsika hatramin'izay kosy kilote maro fixe rehefa ilay zaza mipelipelika be iny dia tsy hitantsika ireny izay ho atao hany ka naman'olo kosy ary lasa manahirana be ny kosy maro fixe dia mety tsara amin'ny zanantsika noho ny fisian'ny teknôlôjia manaraka ny firafitry ny vatany miaraka amin'ny bande élastique amin'ny sisiny roa izay mampazoaina sy manamora ny fihetsiketsehan'ny zaza ary rehefa avy misakafo tsy mampivazy izany fa mahazo aina hatrany ny zaza sady mitana tsara ny kosy kilote molo fixe angaza ihany ny kosy kilote molo fixe ihany koa dia mora anaovana mora ampidirana no sady mora lana milamina tsara ny momamo ankoatr'izay misy ihany koa ny famantarana manokana izay miova loko zava-baovao izay manampy antsika ireny hafantatra avy hatrany rehefa manto ny zaza ny kosy kilote avy nampiasaina dia afaka valina amin'ny alalan'ity plastika ity mba hanamora ny fanariana azy ka ho anao renim-pianakaviana ary izay tsy mety afa-po tamin'ny fitadiavana kosy izay mety amin'ny zanakao no sady te hanampy ny zaza amin'ny fahalalahany sy ny fizarany sahady mampiasa fô natao anao ny kosy kilote molo fixe jereo anezany ampaliny manao azy ianao koa teny izao mampiasa kosy kilote molo fixe ho an'ny zanakao kosy kilote molo fixe noforonin'ny zaza ho an'ny zaza